Trano miisa 240 no maikilany afo androany teny amin'ny fokontany tsara honenana boriboritany fahadimy raha ny tatitra ofisialy azo avy amin'ny mpitandro ny filaminana. Vokatra izany iray mpianakaviana iray 57 taona no maty may ny afo teny an-toerana ary ny mpianakaviana iray no may mbola manaraka fitsabony eny amin'ny hopitaly. Mitetina 290 tapitrisa ariary kosa ny fahampitehana ho an'ny tokantrano iray tamin'ireo may ny tompon-trano. Nanano sarotra tamin'ny famonoana ny afo ny tsy fisian'ny rano teny an-toerana nanaovan'ireo mponina Antsovonjy. Leonard Joandriamparany sy Ezekiel Malala no teny an-toerana. Zareo ny filan'ny jirama fa mitatra may koa ny président may ka mitaka le vonazy ty ambany ty. Niredareda vao maraina tamin'ny 9 ora ny afo teny amin'ny manodidina ny tsara honenana ao anatin'ny boriboritany fahadimy. Nahita ny fiakatry ny setroka mainty sy ny lelafo ireo tanàna ambony sy ny manodidina. Rehefa natao ny fizana teny an-toerana, trano fivarotana azo iray misy riana no niandohan'ny afo ary tao anatin'ny fotoana fohy no niparitahany tamin'ny trano manodidina. Tao anatin'ny voakasiky ny afo ity trano lehibe iray ity. Hita tamin'ireo horonan-tsary naparitaka ireo mponina teny an-toerana tamin'ny fotoana io fa efa teny ny mpamonjy voina saingy tsy afaka niasa izy ireo noho ny tsy fisin-drano. Tao anatin'ny horonan-tsary noho izany no ny Antsovonjy sy nanao ny fanairana ireo mponina izay tsy afaka nanao na inona na alohan'ny voina. Niarany atezerana azy ireo olona teny amin'ny manodidina nanoloana ireo famaizana ireo. Tsy nisy azon'izy ireo natao afa-tsy nanao horonan-tsary mivantana tamin'ny tambajotra tserasera nampiseho ny fahavoazany. Zao nataon'ilay fanjakana zao tsisy rano ty an-tsarinena nandritry ny herintaona. Zao rehefa mainty ranonay ty jerijereny ny sampotsaka ty tsisy rano ty tsampony preso an-drano. Hoan'ny fanjakana sy ny jirama ty ataoko ty zany miteny firo sariko jirama. Herintaona zay tsisy rano mainty ranonay tsisy amin'ireny an-tranonay. Nisy ihany ny mpamonjy voina niakatra tamin'ny trano saingy tanapolo tsy nisy azo natao ny afo radio efa nirehatra be. Ny tsy fisian'ny rano nahafahana namonjy ireo trano may no tena olandreo mponina niteraka ny atezerany. Zay tsisy rano tompoko tena tsy mandeha ny rano aty aminay fa tena le rano vidinay kely le amin'ny bidon kely 500 ny bidon re zany namononay de nefa zay koa raha olona tsy zay ny olona ivoaka ny trano ny lahanay tato zany hoe andeha ivoaka zay de efa rano efa tsy de misy rano de zay nanananay kely teo zany nafahanay namona de nefa tsy nahavono zany le rano kely. Mbola maty aloha le anazy teo fa ela mihitsy vao nandeha satria le rano tsy to de vao tonga izy de to de iny nisy rano patsitsaka satria tsy le aty hoa tsisy rano de ela mihitsy le rano vao tonga taty aminay. Raha tsy tapaka ny rano tena voafehy satria rano tena nisan'ny fokon'olona teo raha 10 kely fa ny olona tena hoe vonona ny anampy fa le rano no tsisy. Ny fampitoana tamin'ny famonoana ny afo ny sampana mpamonjy voina raha ny fanazavana azo. Fiarabe misa 4 no tonga teny an-toerana. Tamin'ny 9 ora sy 1:20 minitra izy ireo no nandray ny antso ka ny sampana mpamonjy voina teo Andravoango no nandeha voalohany. Nanampy avy eo ny teny tsara lalàna mbola nampiny avy any Ankatso. Nalefa avy hatrany ny kazairona tao Andravoangy namonjy tetya tsara honenana satria ny Andravoangy ny eritreretiny hoe akaiky indrindra. Niala tao an-toerana indray zany ny avy ao tsara lalàna miaraka amin'ny camion be mpamono afo tamin'ny 7:17 zany hoe tamin'ny 7:20 minitra zany ary tonga tetỳ an-toerana tamin'ny lefa ihany koa ny kazairana tao Ankatso tamin'ny 7:30 minitra ary tonga tetỳ an-toerana tamin'ny 7:10 minitra. Camion anaky 4 zany zao ny camion nampiasaintsika teo ary mbola nampininy avy ao amin'ny vondrona vonjy-voina ary. Nanamafy io fahatongavan'ny mpamonjy voina ara-potoana io ny mponina saingy sorena tamin'ny tsy fisian'ny rano ny Antsony vonjy. Tena tsy ela ry zareo ekenay fa tsisy rano ry zareo. Reo olona aty an-tanànanay navita namonjy anay teo. Tsisy pampie tonga nisy rano zany teo tompoko azafady raha tsy efa ela. Bombonina tany Amatazana nidina teo mitondra rano. Mba mangataka tompoko mba tsy ireo zay satria mijaly mponina tsara honenana raha ohatra izany foana. Tsisy mamonjy zay rehefa mitarena
fa satria manino mba mifampitsonjova satria tsika samy gasy ary isorako manokana dia olona any Andraisoro any Ampandrinomby atonga nanampy anay teto tsara honenana zay tsy zavatra tena ta fa aza mandainga tompoko mitsoro amin'ny marina ary zay dia tena mijaly rano tena mijaly rano zay raha ohatra ka tonga tena reo le voaloha le pampia tonga voaloha teo ka mitondra rano nareo tsy mitatra izy teo. Mbola olana ihany koa ny fahatereny lalana miditra tamin'ny Tranomay hoy ny mpamonjy voiny. Ny olana anankiray sedranena koa tery ny lalana tery dia tery tsika zao ngamba mahita fa tery ny lalana eto Tsaronenana aty faharoa manaraka an'izay ny rano famatsiana rano zany ery pasapito eo amin'ny Mikojana misy rano nefa ambany dia ambany ny pression rano misy ka misy ary misy hitantsika ngamba le camion orange be teo iny camion orange be teo iny dia 16 mètres cube iny fa tsy maharaka le 16 mètres cube. Tao anatin'ny oradimo ny firehetany afo teny tsara honenana vokany trano misy 110 no maikilany afo raha nitatitra azo avy amin'ny polisy Pirenena toy izao hita amin'izao ny afaran'ny trano rehefa maikila afo rehetra. Raim-pianakaviana iray no maty vokatry ny fahamaizana tapaka lalandraka tsy afaka nietsika teo ambony fandriana izy no may hoy ny zanany tsy nisy nahafantarana azy olombelona tamin'ny raim-pianakaviana 17 taona io niezaka nitady hevitra amonjena azy ireo ny mpamonjy voina sy ny fianakaviana rehetra saingy tsy afaka nanoatra intsony noho ny afo efa tena rehetra be ankoatra io aza mbola tsaboana any amin'ny hopitaly ihany koa ny vadan'io raim-pianakaviana maty io. Maty ny dada koa mahay tao anaty tato amin'ny trano tato ambony tato dia izay nahatonga azy tsy afaka tapaka lalanjay izy ary efa niezaka ny namonjy azy ihany fa tsy avy tsatsony izy. Neninay zao mahay tao izy fa voasitona zany izy dia efa lasany amin'ny hopitaly izy amin'izao tsika miteny zao dia le dadanay may tonga dia efa tsisy afaka nataony ninina intsony. Ho an'ny fahavoazana lasa lavenina ny trano voalohany andohan'ny afo nambaran'ny tompo-trano may ny fampiresaka tamin'ny mpanao gazety fa tao an-trano izy ireo tamin'ny fotoana nisy ny firehetana io ary efa niomana ny asa no nisy io ny firehetana. Tapaka le jiron'ny jirama dia miverina tampoka dia vao miverina izy ohatran nisy tselakafo kely izay dia le anina rehetra moa efa hitanareo moa azo mora mirehatra ny azo mirehatra moa ny rivotra dia vao nandeha le jiro vao ne nandeha ny jiro dia faly re ay anaraka izy miasa izay resako izay fotsiny tapaka dia nirehatra. Tsy ho jiron'ny jirama niverina io nefa nolazainy manodidina fa niteraka ny firehetana tao amin'ireo fianakaviana ireo fa noho ny fampiasana ny afo kitay tamin'ny trano fivarotakazo. Natovan'le afo zany avy ato amin'le mpivarokazo avato. Le mpivarokazo zany izy sady mivarokazo nefa mahanjo amin'ny afo kitay ao anatin'le izy zay ny tena antony izy ary efa fanjoany ty fahamaizany ty fa le voalohany mbola avitra. Ato azonao ny azo tonga dia vetivetika kely dia miparitaka le izy zay moa zany mifanila aminazy eto niezaka namono an'le afo ihany zay zany fa tsy tsatsatsony le satria misy koa moa ny rivotra sy nany vetivetika le izy dia miparitaka. Tanapolo ary tsy nisy raisina intsony tamin'ny fotoana fohy ireo fianakaviana teo amin'ny manodidina ireo noho ny fahamaizana io trano io. Tsisy raisina intsony ny trano rehetrarehetra to dia may daholo satria vao nahazo sisiny le izy dia nahazo varavarakely dia namaky fitaratra dia nahazo rideau dia tonga dia efa tsy voafehy intsony vetivetika dia nahazo kidoro nahazo ny lamba rehetra tao an-trano rehetra dia efa tonga tsisy azo ny raisina intsony. Tao anatin'ny firenena teo tao aminareo fotsiny be ny tarany tena vetivetika kely tena vetivetika kely. Efitra folo tamin'io trano izy ireo io no mahita teraka hoy ty raim-pianakaviana ity. Trano mitohy le trano fa tsy hoe mitokatokana fa trano mitohy dia eo amin'ny efitra 5 ambony 5 ambany. Le ato aminay fa tsy le any fivarotakazo satria le fivarotakazo efa tsy tranonay fa ivelan'ny tranonay. Ny tentina 20 tapitrisa ariary ny totalmbidiny fahamaizana tao amin'ny fivarotakazo amin'ny andohan'ny afo raha nambarany. Tena nisy vola aloha 80 millions dia ny masiniko amin'ny 100 millions dia stockage nahazo 100 millions dia nisy fanaka dia nisy an'ireto karosy vy ireo saika anaovana trano. Ariary.
tena hoe miverina zéro tanteraka zany zao nareo tsisy fa de reto lamba teakoditra reto sisa na de varoaninay raha tsy misy zay tsy mbola nirehatra zany fa 10 taona mipetrana mbola tsy nirehatra zany mbola niezaka ny fitateraka ny afatra amin'ny varamono mpamonjy teny an-toerana no sady nanala ireo mety iteradozana velana avy ihany koa. Nanolona io fieretany trano teny tsara honenana io nisy ny fampahafantarana ataon'ny jirama tamin'ny pejany fa tsy maintsy nisy ny fahatapahany herinaratra teny amin'ny manodidina ny toerana sy ny firehetana sy tamin'ny tanàna 220 izy ireo isorohana ny fihitaran'ny afo sy loza mety hitranga.